Ianao rakizy miaravatsika rehetra indray tonga amin'ity andro fahadimy ity, tonga amin'ny andro famaranana sadysika kanefa mbola misy fotoana tsara be natao atsika amin'ireo fandarana tsirairay ho amin'ity androany ity ka manasa ny ankizy tsirairay avy ary andao hiaraka ihanoka amin'izany. Salamanare itundra fifalina tumbutsu bedyabe sana kanjamani cha salama simadiu nani saina nani fuidindu vatadiu beazina afata cha izeu wanini ufali fali lalanda vamini wavini sana kanjamani cha salama simadiu nani saina nani fuidindu vatadiu beazina afata cha izeu wanini ufali fali lalanda vamini wavini Iki misy vola andanaky io aleva andany io aleva tsy mety aky izany sady tsy atsika io sady mangalatra izany aleva kio sady raha ohatra hoe alaindro dia manana goûté tsara be ndry ve tsy noana zaho koa zao tena noana be mihitsy ary aleva fa inona nampitsarasara an'io tsy mety aky izany alao iandro aneny dia mangataka aminazy tsika zay aloha fa andeha Yenare. Olty ty resy dia aza miteniteny. Za tsy nanandrena za koa aza menandrena. Manandrama moa resy ialahy koa zany ohatra ny salim-bavy ny olon-dehibe betsaka mihinana an'itony sady mahafinaritra. Zaho aza menandrena. Akongitako tsy nanandrena. Sy nefa ny teny manimbanao afaka ireo. Rakizy namako, sahi manao tsy amin'ny olona mitarika anao andray zava-mahadomelina. Faly afa nandresiny fakafanahy. Zanako, manina kindry? Farisy inona ry zanako? nisy olona tarintany ndao anaraka anazy omeko vola anao Andray fa za tsy nanaiky olozon'izakoky izany fantatry indri ve? tsy fantako mihitsy Andray dia nazakazaka anao ianao tsara mihitsy izany nataonao izany ary endry ty zanako ty. Nareo koa rakizy raha misy ny olona eny an-dalana eny manadala anareo mandraviravo volanareo dia mandehana mitsoaka angela mody any amin'ny dadasineny. Vakindry le very Aza miteniteny aky any. Ao tenena amineny hoe le saka nandona anazy. tsy mety aky izany Ano aky aza mba miteniteny kosa aky mandenga aky izany fa tenena amin'eny fotsiny masina dia amin'izay tsika tsy betsy. Tena marina izany tsy betsika andao ary. Faly be daholo le ankizy rehetra. Ary nareo koa ve faly nanaraka an'ilay tantara? Ie, faly be daholo zareo satria naninona hono? Naharesy fakapanahy. Zao rakizy sahy ihany koa ianareo manao tsia dia faly rehefa izany. Ao amin'ny soratra masinao rakizy misy ohatra azontsika alainy taga amina tanora ankizy ohatra antsika naharesy fakapanahy sananao tsia ihany koa zareo nanoloana ny fakapanahy. Mba azonareo an-tsaina ve hoe mety ho iza zao zany? Iza sy iza avy? Ao amin'ny bokin'ny Daniel misy tantara
tena azo angalana lesona atao ohatra ho antsika ankizy. Daniela toko 7 ohatra na ny toko hafa amin'ny bokin'ny Daniela. Ny lesona omeny ny soratra masina, omeny ny tantarany Daniela sy ny namany antsika araka izy dia hoe Andriamanitra afaka manampy ny ankizy mba hanao tsia manoloana ny fakapanahy. Ka izao zany, raha ohatra zany sika ka mba te hanao tahaka ny Daniela sy ny namany, raha ohatra koa isika te hanao tahaka n'ilay ankizy faly be daholo teo reny, dia Andriamanitra afaka manampy antsika. Ndao ny antsika hamaky baiboly ao amin'ny Korinthiana 1 toko 10 dia ny 9:17. Ndao ane raha antsika mamaky izay voalaza ao hoe tsy misy fakapanahy azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Ranareo tsara zany rakizy zany vaky teny avy ao amin'ny soratra masina izany dia manahoana tokoa Andriamanitra kay manisy lalana ahafahana mahazaka an'izany. Ka raha ny momba ny fakapanahy zany dia tsy misy mihoatra noho izay zakantsika, dia andao zany sika rakizy sa anao tsia maloana an'ireny fakapanahy reny, satria tsy mety angeny manao an'ireny efa fantatra hoe tsy azo atao reny. Ka androany ary lesona andeha ho raisintsika ankizy inona ny voalohany? Tsy mahazo mangalatra, na dia tsy ao ary ny tompony, na dia tsisy mahita ary, na dia nona be ary, tsy mangalatra. Ny ankizy ihany koa manomboka androany dia sahanao tsia manoloana an'ireny zava-mahatomelona ireny, fa mahatomelona tokoa ireny rakizy ary mahatonga ny saina ho miadana be sy tsy mahay ninina intsony. Ny ankizy ihany koa manomboka androany dia sahanao tsia amin'ny fanararaotana. Ireny mpanararaotra ireny nge rakizy tsy miteniteny meloa mody tambatambazany volo, fa sahanao tsia amin'ireny te hanao zavatra tsy mety amin'ny tenantsika ireny. Ary ny lesona farany raisintsika tamin'ity androany ity rakizy, ny ankizy rehetra manomboka izao dia tsy handainga intsony. Izavy ny vonina mba hanatanteraka an'izany satria tsara zany sa tsy tsara? Tena tsara mihitsy zany. Sady Andriamanitra ny manina manampy ny ankizy mba sahanao tsia manoloana ny fakapanahy. Iza daholo ary ny vonina? Ndao mihitsy hoe mba hitsangana izay ankizy vonina, dia andao hiaraka hanao koa hoe za faly satria tahaka an'ireo ankizy naharesy ny fakapanahy teo dia isika koa faly fa Andriamanitra ny hanampy antsika handresy an'ireny fakapanahy reny. Izavy hiaraka anao za faly sika isa 2 za faly. Mahafinaritra. Dia Andriamanitra rakizy hanampy anareo ary nareo sa anao tsia manoloana ny fakapanahy. Karatra ho an'ny indreny ataontsika androany dia militsika taratasy matevina anankiray, dia taratasy milokoloko maromaro tahaka izao. Dia mila lakaoly hety, stylo ary hety. Makitsika taratasy efajoro tahaka izao, dia avy eo hetesantsika manome izay endrika itiavantsika azy, fa eto aloha dia tahaka izao no anaovantsika an'ilay karatra. Rehefa izay dia maka fo kely mivalona anaky 5 isika, samy hafa loko raha manana antsika, dia asiana lakaoly tahaka izao. Fo kely mivalona izany izy iny dia apetrakitsika ao anatiny, dia apetraka tsara amin'izay tsy mora miongotra. Dia alaina indray ny ray dia atao ohatran'ilay teo aloha, dia atao an'izay avokoa izy anaky 5. Dia ny farany atao ohatran'izao mipetaka avy aty amin'ny lafiny ilany indray, dia mahazo fo mivelatra tahaka izao tsika.
dia rehefa vitantsika izay a dia mandray stylo sika na fatra na crayon izay ananantsika dia manisy soratra izay mety amintsika atao anatin'ilay karatra ho an'ny neny. Rehefa vita izay soratra izay a dia afaka haingotsika amin'izay tiavantsika azy ankoraka izy fa mety avokoa izay hitanareo fa mahafinaritra anareo a ka ho tiany neny. Dia rehefa vita izay a dia maka taratasy kely anankiray tsika tahaka ity dia asiantsika soratra indray ihany koa eto sy ny soratra dia hoe neny tiako fa izay tianareo soratana ho an'ny neny dia afaka atao eo avokoa. Dia asiantsika lakaoly ny ao ambadiky taratasy kely iny a dia avy eo a apetaka tsika eo aloha tahaka izao, afaka atao mahitsy, afaka atao mivilana ihany koa. Dia vita ny karatra ho an'ny neny. Marary fety sambatra ho an'ny reny rehetra satria efa manakaiky ny fetin'izy ireo. Rakizy eo, nahandro tsika andrany, tsotra, mora, nefa matsiro. Inona ary zany? Koba misy akondro, misy voanjo ary mora karakaraina. Inona avy ary ny ilaitsika? Militsika koba voatoto. Natoto tanana io, natoto machine dia mety foana. Mila ihany koa tsika lafarina. Dia mila ihany koa tsika totom-boanjo. Dia siramamy kely, siramamy mena ny tena mahasalama. Dia akondro, dia menaka kely. Ahoana amin'izay ary ny fomba hanaovana azy? Maka koveta kely anankiray na vilia tsatokaty dia afatratsika ao ny koba. Andeha atao indray mahandro aloha ny ataontsika androany. Ataontsika eraky ny famarana. Ty vera kely ity zany izao no andeha hamarantsika anazy. Koba. Andeha asiantsika lafarinina kely. Ataontsika iray sotro dia ampy zany dia avy eo afangarontsika tsara iny aloha. Hitanareo, afangaro tsara aloha le koba sy lafarina. Azo atao koa ny manisy lalivay na levura kely ao anatiny ao. Levura kely nefa raha tsy manana ianao dia tsy maninona. Vita izay dia andeha aloha potseritsika ny akondro e. Voasana ny akondro tsy alefa miaraka amin'ny hodiny kosa ny akondro Ty akondro daholo voasantsika tsara ny akondro. Andeha ary ho potseritsika ny akondro. Tsehana tsara malemy tsara. Ny abetsaka ny akondro dia izay tiantsika. Fa rehefa betsaka tsara ny akondro dia tsy asiana siramamy intsony satria ny akondro moa efa manahoana? Mamy. Efa mamy tsara ny akondro. Dia tsy maninona raha ohatra ka betsaka akondro ary dia efa mahasolo siramamy. Rehefa vita izay dia afangaro ao anatin'ilay koba sy lafarinina ny akondro. Andeha asiantsika voanjo. Amin'izay matsiro tsara asiantsika voanjo kely. Izay tiantsika afaka atao betsabetsaka, afaka atao kelikely. Dia raha kelikely akondro izy dia afaka asiana siramamy kely. Fa kelikely ihany dia ampy anazy. Afangaro tsara. Dia afaka asiantsika menaka kely fotsiny mba hampalefaka an'ilay sakafo taontsika. Ray sotro fotsiny dia ampy. Afangarontsika izy dia asiantsika rano amin'izay. Andeha afatratsika indray koa ny rano e. Ray roa. Ataontsika an'izay izy aloha. Afangarontsika tsara.
vary moa rehefa andrahoana dia manao ana rakizy mitombo dikan'izay a somary atao misimisy rano izy satria mbola hitombo tsy maninona izy zany raha marangoka tsara ary dia izao rakizy a raha vao mampiasa afo mampiasa menaka dia mila fanampiany zoky a na dada sineny sao dia may fa tsy mahazo milalao menaka rery hoe manendinendy rery a fa miaraka amin'ny dada sineny a na zoky rehefa mampiasa antsy koa dia mila misy olon-dehibe koa mijerijery fa sao dia maratra mila mitandrina tsara indrindra ny ankizy kely a vita zany zao a ilay kobatsika andrahoana amin'izay le izy rehefa andrahoantsika izy a dia atao amin'ilay antsoina hoe bain marie na masakevoka ny dikan'izany maka vilia anankiray isika vilia vy tsatokaty a dia asiantsika menaka kely hosoratsika menaka tsara izy aloha dikan'iny mba tsy hiraikitra le sakafontsika dia rehefa voahositra tsara izy a dia arotsakitsika ao amin'izay a le kobatsika ao dia ao anaty vilany a asiana rano ao a tsy dia be loatra fa sao dia difitry ny rano le viliatsika dia alatsaka ao izy a dia saromana dia andrahoana dia rehefa ny afantarantsika hoe masaka tsatohana antsy kely le izy rehefa tsisy manaraka dia izay no atao hoe masaka andeha ary a hoandrahoantsika ny kobatsika indro ary fa masaka le kobatsika rakizy manitra sady misy voanjo a misy akondro izy ity mety atao sakafo maraina mety atao goûté ihany koa mety ho antsika rehetra ho amin'ny mpianakavy andeha iny koba vary misy akondro sy voanjo azo ampiana koba katsaka kely a atramatsika kely asomanao a dia ny farana sahady le fandaharantsika rakizy iza dolo ny faly ndao hiaranao izay faly ary hoe safaly ie mino fa nahazo lesina betsaka ianareo a dia tazomy dia ampiaro dia zarao amin'ny namanareo ihany koa fa amin'ny farana indray aloha mantsy a ny fandaharana safaly isaorantsika andriamanitra ny amin'izany nanomezany antsika herinandro ny rahantsika teto izany a dia araky ny fanaontsika dia tianay ny vavaka ho anareo ankizy rehetra indrindra ho amin'izay lesona rehetra ny rahantsika nianatra teto mba hahatonga an'izany a ho tena misy hosoa eo amin'ny fiainanareo tsirairay avy ka andao ary sika hiaraka hivavaka tompo andriamanitra tsy to misaotra indrindra izahay tamin'ny fandaharana isan'andro tao anatin'ity herinandro ity be dia be ny lesona nyraisinay ankizy be dia be ny fahaiza-manao azonay betsaka koa ny fomba fahandro ainay manomboka eto misaotra anao andriamanitra noho izany mangataka izahay ampio izay ankizy tsirairay avy ahatanteraka n'izay rehetra nampianarina anay dia misaotra indrindra trano noho ny fitiavanao ary misaotra ihany koa ny amin'ny anamafisanao orina ny fahasahiana mijoro amin'ny fahamarinana aty anatin'ny ankizy ka asahianay manao tsy manoloana an'izay ratsy rehetra sy tsy mety mandalo eo amin'ny fiainanay dia mitahiny ankizy tsirairay avy mitahiny ankohonana dada sineny sy izay rehetra ao amin'ny fianakavianay fa amin'ny anaranao andriamanitra no nanaovanay ny vavaka amen dia izay ary ny fandaharantsika amin'ny manaraka indray safaly
na tsy voavidigny fahasalamana re mitondra fifaliana tombotso be diabe sanakandra manitra salama sy madi